Ny tetikasa Open Fokontany moa zany dia tetikasa anankiray izay narosiny fikambanana abaka izay tsy sofiantsika intsony fa fikambanana izay mampiroborobo ireo développeur eto Madagasikara ka ny fandraisan'ny Orange Madagascar ndraikitra ao anatin'izany tetikasa izany dia ny famokarana ireo fitaovana izay ilaina ao anatiny ny famelabelarana n'izany plateforme géospatiale en ligne izany satria izay le anton'le tetikasa Open Fokontany ka ny fitaovana tahaka ny tablety izay ho ampiasain'ireo développeur, ny smartphone izay ho ampiasain'ireo olona rehetra izay andeha hanao fanadihadiana eny an-dalambe rehetra eny izay no vokarin'ny Orange ary eo ihany koa ny connexion internet ultra haut débit izay ahafahan'ireo développeur tena miasa tsara ao anatin'izany famokarana izany. Mihoatran'izato ny smartphone izay natolotra izy io dia sady misy ampahany ampiasain'ny développeur fa misy ihany koa ampahany izay ampiasain'ny mpiara-milonavika ety anivon'ny Fokontany sy ny commune. Ankoatran'izay dia misy ihany koa eo amin'ny valo amby roapolo ny isan'ny tablety izay ampiasain'ireo développeur ihany koa satria maromaro izy ireo miara-misala manantanteraka izany tetikasa izany. Ny connexion ultra haut débit moa zany dia efa ampiasain'izy ireo eny amin'ny masoivoan'ny abaka. Araky ny tantara dia ny commune Anosizato Andrefana no anisan'ny miadiny lahana voalohany amin'ny fanadihadiana izay notontosain'ny commune zany commune Antananarivo renivohitra amin'ny fahalavorany fandraisan'olona ity amin'ny administration publique zany dia izay no anisan'ny antony safidianana ny commune Anosizato Andrefana projet pilote.